komisiona mahalehibe manezetara atao mipizaika amin'ireo mpitarika azy avy sy manandrehitra atao fahatariny fampidina rasa sistamy mamoara ireo vata politika teboka manaraka fahaponana elaela raha mety koa sainga ampiarahana amin'ny fanonera fikekelina atao ny mpitondra sy ny mpitopama politika tao maso fampiavana maripapana sy ara-kokoa famosoran-kely ny vata politika sivily sy miarany fanaovana mampirenena ho amin'ny fampiavana momba ny fivoarana amin'ny krizy isolarana manodinika ny fahatsapana rehetra rehefa fotoana tokoa izao hivoarana ny islama izay enjara ny firenena maro ireo fahinkevitra nivoaka momba izany voalohany momba ny lamamprena fanovana na lamamprena fanaovana élection constitutionnelle safidy apetraka état unitaire état fédéral état démocratique état monarchique constitutionnel faharoa momba ny fampitondrana eo amin'ny firenena fanaovana dinam-piarahamonina fanetrahana charte du peuple fanetrahana charte des valeurs teboka matelo momba ny ramana ny mezanita sy ny fombozotra manavana ny mezanita ankehitriny fanoratana ny fombozotra vaovao momba ny gouvernementa fanavana ny gouvernementa ankehitriny fanelena ny praministra tsy mianany manana fahefana fety momba ny fifidianana fanenorana ny fifidianana ny fitompirenena fametana assemblée constituante fanaovana na élection constitutionnelle momba ny foloagasy ny mpampifilaminana ny tsy fidirana izy ireo amin'ny raharaha politika momba ny tidiaman-tanàna sy ny fitsarana fanavozana ny tidiaman-tanàna isan'ny tokony fahaleovantena ny fitsarana fametrahana ny cour de justice fametrahana rafitra fanaramaso ny fitsarana tena fahavalo momba ireo filoham-pirenena teo aloha sy ny filohan-tetezanita famorina izy efatra mirahana anaka fampiavana fametrahana azy ireo amin'ny toeran'olonahitra teboka fasy momba ny zon'olombelona fanajana ny zon'olombelona famoahana ny vata politika sivily sy miarana momba ny renim-pirenena fitsinjovana tombotsom-pirenena amin'ny fifanarahana amin'ny mpampiasa vola fitsinjarana rany ny renim-pirenena teboka araina ambin'ny folo momba ny haino amajery famerenana ny haino amajery nakafika fanaovana gazety tokona maitra na presse responsable mifanaraka amin'ny éthique sy déontologie momba ny sotoavana sy ny fanabeazana fanomezana asina sotoavana malagasy famerenana ny instruction civique an-tsekoly fanavozana politika fanabeazana eto amin'ny firenena momba ny fisorohana ny fiverimberena ny krizy ireo fifepetra misongadina teo anivon'ireo asam-boaliana fiverenany état de droit ampiarahamonina mitindry ny mahaolona fampidina ny raha-mampasoana eo anivon'ny faritra mampirofono fiarahana ny fampigaram-panjakana réconciliation avec l'histoire loi sur les partis politiques fifidianana mangarabara fanajana ny malana famerenana ny mambaha impératif
Taorian'izay dia nandray fitenenana ny filohan'ny FFKM Monseigneur Autan Marie Arsène Razanak'olona izay nanambara fa atolotra ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany izao fenkevitra izao ary dia aroso eo anivo ny vondrona iraisam-pirenena ihany koa. Tamin'ny jinika ho fampihavanana ireo vondrona politika miisa 230 manerana ny nosy ary nahatratra 370 ny samy ireo mpizaika naninona ny antso teto amin'ny CCI Ivato.